Ny alahady ho avy izao no anatanteraka fanadiovana Lakandrano ireo mponina ao amin'ny fokotany Mahabibokely. Nisy omaly ireo efa nanao izay fanadiovana izay, fa kosa ny asabotsy sy ny alahady fa 7 sy 9 ny volana Oktobra ho avy izao ano fanadiovana Vaovao. Tsy ireo Lakandrano ihany no diovina mandritra io fotoana io, afa ny tanàna rehetra mihitsy. Hoentitra araka izany ny tompon'andraikitra. Somary hentitra zahay, izay ny olona tsy manao an'izay fanadiovana zay dia tsy maintsy ao angalanay participation ary zahay mihitsy mitady olona anarama le izy anjara ndray miparticiper le olona karamaina amizay. Nisy ihany koa ny fanentanana nataon'ny AC Fokotany. Ka eto moa za manentana ataontsika vahoaka ny Mahabibokely. Ilaina le fadiovana ny kanala mba manamora ny fikorinan'ny rano izy ireny. Ka tokony samby andray andraikitra tsika tsiraray amin'izay fanadiovana zay, fa tokony samby tsy mila entanina fa tokony rehefa matsapa fa malotony eo anoloany dia tokony mba hanadio an'ireny dalina reny fa tsara zay zany ny madio. Raha tsy ahivina dia ahitana mponina 9 amby 704 ao amin'ity fokotany Mahabibokely ity izay mizara ho sektora 4 ary ireo mponina rehetra ireo araka izany no anatanteraka izay fanadiovana itsinjovana ny fahavaratra izay.